Coucou, mbola Zanakaskara. Za ko mbola tiany tonga zao daholo Zanakaskara rehetra dia mangasikinareo manaraka fandaharantsika leçon-ntsika androany dia pile 72. Amin'ny maha 72 anazy dia manan-kery mandritry ny 3 andro. Afaka ampiasaina foana ve zany ilay izy matetika efa ninana za zao dia afaka mihinana indray rehefa avy milela aoriana. Ny pile 72 ry zareo dia mahery ary tadio tsara fa manimba vatana rehefa hohanina matetika. Ho an'ny olona sendra ny accident tampoka mila mampiasa ilay izy ary ianao raha ohatra ka mividy an'izany dokotera dia mila taratasy ihany koa mividy anazy fa tsy vidy fahatany. Mbola averiko ihany ho an'ny tanora malagasy ity manokatra fealoha loatra tsy ampiheverana ity dia okizay ry kalapeso kely. Indriana no potika e. Ratrizaindry mieritreritra ny anambady. Tsy ho vadindrio no lasa ho vadindrio fa lehilahy hafa. Tsy mipetraka ilay zaza avy eo dia inona no ataondrio? Lehilahy vadindrio te hiteraka dia inona no lazaindrio? Izany anga olona daholo e. Nisy vidéo tany aloha tany nazavaiko tsara mahakasika ny hoe ny vehivavy maninona no tsy mety mahazo zaza na koa hoe tsy miteraka hoe mindely foana ianareo hoe tsy mety miteraka mivady firy taona tsy miteraka tsy mety bevoka. Dia tafiditra ao anatin'ny resaka ao ilay hoe fihinanana fanafody matetika. Lazaiko tao dia ilay hoe mihinana paracétamol. Marary andondra dia paracétamol, marary kibo dia paracétamol, marary valahana dia paracétamol. Tontolo moly ny vatana. Ny fanabeazana aiza nataondrio ihany koa tsara, ny torohevitra tsara atoroko dia hoe aleo rehefa hoe avoaka tanteraka ilay zaza rehetrarehetra izay zanaka tianareo atao izay ndry vao miditra aminay fanabeazana aiza. Izay ny torohevitra tsara ataoko hoe aleo raha ny tokony ho izy ry kalapeso kely rehefa manambady indray izay vao manokatra fe dia mba tsy misy olana avy eo rehefa manambady. Satria mantsy eo amin'ilay fotoana fiterahana eo no olana. Raha lehilahy mieritreritra ny hoe hiteraka no lasa vady indray dia ho sarotsara olana aminareo roa tsy maintsy hikorotana ny tokantranonareo roa. Ho an'ny lehilahy malagasy ihany koa, ilay vehivavy tian'ela be dia be efa nisy fanentanana matetika ataoko any miezaka elisany manao vasectome amin'izay mba tsy potika ny tranon-jazan'ilay vehivavy. Ambonin'izay ihany koa mba hoe tsy ho bevoka izy, tsy hihinan-kenina fanafody fahatany izy vokatr'ilay lela ataonareo roa. Dia miezaka izany ela manao ilay vasectome dia mba tsy bevoka ilay zanak'olona. Ary aok'izay ilay manabevoka milelilely tsihy ny fahafinaretana mahafinaritra lehilahy fa tsy hinjovin'ny lehilahy ilay zanak'olona matoa ilay zanak'olona milely dia fitiavana izany fa tsy vehivavy ilelily fahatany amin'ny tsisy dikan'izany. Raha tsy tian'ny lehilahy ilay zanak'olona dia aza fitahana amin'ny lainga tsara lahatra mody hividanana crédit hividanana zavatra rehetra nefa ilely rehefa azo ny lela vaky vody ilay zanak'olona lasa indray lahy mody miala helany avy eo. Ratsy ange izany ho any lehilahy amin'ny fotoana any aoriana any fotoana mieritreritra ny te-haka vady lehilahy avy eo ny zanan-kehilahy vavy koa avy eo lasa ataon'ny lehilahy ohatran'izay dia maneno ny lehilahy. Noho izay hitsonjovana izay ilay fanenena izay izany dia miezaka. Izay mahakolokolo manana soa izy ilay fitenenana dia ilaina izany kolokoloina foana ilay vatana aloha voalohany indrindra. Kolokoloina fitiavanareo roa fa tsy voatery hoe resaka lely foana akory. Rehefa tonga ny fanambadiana dia milamina ny fiarahana. Dia izay ho an'ny vehivavy tsy fihinana matetika ny pile 72 raha mihinana matetika indray tadio tsara fa ho simba ny tranon-jazany. Mankasitraka tompoko.